Tefinjanahary. Telo volana sahady zay nahafatizany dada marina. Loza mpiarako diny nahafaty azy. Kivy tanteraka ty marina. Mbola misy 2 taona be zao vao vita ny fianarako. Zay vao vita ny amiko marina. Tapaka tena ny fianarako. De ho zarinao fe sisa ny faniriana ho lasa mpitsao e. Indrisy ry dada malalako. Maty mantsy ianao a. Aiza tsony a nahita ray ty zanaka sy raha endry tsy mba mandositra didy-toa ny dada. Inona moa zavatra tianay telo dao azo ka tsy vitany? Dato, malahelo anao foko. Toy Arena, fa ino ty mampitomany anao ry Arena? Fa misy inona e? Mahatsiaro ny dada ary neny a. Le dada malalako. Indrisy anaka, ataotsika ahoana moa e? Indrisy anaka, lahatr'Andriamanitra tsy maintsy sedraina fa ahoana zao nataotsika anaka? Ny fianaranareo telo da tsy maintsy tohizana. De ahoana no ataotsika? Mampiasa loha mafy no afiko ry neny a. Tena tsy ho tafitako ny fianarako. Asa manao zany re, angaha ianao tsy mahatoky an'Andriamanitra e. Motsy zay no nampianarin-drajao anao, manana ho izy fanantenana, de mahatoky an'Andriamanitra, miorena eo ambony vatolampy. Zany no anatranatra matetika fanaony. Ny ainako ary mbola iainako ny toro-hevitra endry nampianarin'ny dada. Zay indrindra mantsy. Saingy tsy azo ditsita fa tondro-tokana tsy mahazo ao intsony ny toerana misy atsika. Miasa ianao ry neny, manana karama metimety ihany, fa ho ampina amin'ny filana atao trano intsony moa zany e. Isam-bolana tsy maintsy andoavana ny saram-pianarin'izy da. Ny jiramasy kojakoja ilaina atao trano mangivo fotsiny. Faza manany amin'izany re. Noho izany ry neny de tapaka ny hevitra fa hitady asa ho fanampiko anao a. Andeha hitady asa. De ho afonao zany anaka ny fianaranao? Ndray izany nofinofiko ry Arena. Vita hono ny fianaranao a. De io ianao anaty blouse fotsy a, misy sahirana, mikarakara marary a. Tena hotodinao zany fa zamba kivikivy e. Mariny zany ry neny a. Zany mihitsy. Mo everinao fa tsy malahelo toy izany koa. Saingy tsy afa manoatra ary neny a. Zao ry anaka, tsaroko fa misy resaka zay ny fanaovanay mivady indray alina. De nilaza tamiko izy a, fa misy vidy katsembohany zany ony a, voatahiry ny anoany. Zany verina. Aromeny anao izy io atsoatso izy tamin'izy nyresaka tamiko. Toa hoe anorenanao trano fitsaboana, fa miloza nge de zao tsy mba natory ny anina sy ny azy. Fa de iny izy maty tampoka iny. Eny e. Ao Andriamanitra mahita an'izany ry neny a. Raha atao trano ihany zany a, tsy maintsy ho hitantsika. Ka efa saika laniko avokoa ny fotoana malalaka rehetra ny tadiavako an'le izy, le hoe vidy katsembohany zay. Tsy hitako efa nikorofoko daholo zay toerana eritreretiko mety ahitana azy. Zany ve? Toa hoe nataony anaty vatakely mihidy hoe le izy de andao hoe tsika mbafaka zany ry neny a. Zay aloha e. Tena ilaina manko zany voly zany a. Saonao neny. Tena mety zay. Fa
aoka aloha hijeryn'ny sakafontsika efa ho avy mantsy izay izy menadady alao aloha ilozako kely ianao a. Eny ary aoka ho eo anatry Andriamanitra no ametrahantsika ny fiainantsika. Zay mihitsy. Mizah ianao rineny amin'ny fandoavana ny ekolazin'izy da fa za kosa meno ny ambony a. Iarena tsy mora ange zany mitady asa zany raha pitso aza dia fanompokako. Fa nga efa nahita asa ianao anaka. Ie, tany amin'ry dadatodany tamin'ny zoma teo ary dia faly be izy. Zany? Ie, ho raisy ny asa hivarikena amin'ny zareo ony a. Zany be anaka. Ndray tena tsy napoziko andray anao hiasa ao aminy mihitsy ny dany iny ko. Mila mpanampy matanjaka sy mazoto dadatodany. Ndray neny eo. Eny anaka. Iroso amin'ny fiainana vaovao tsika. Zany mihitsy anaka. Iarena. Benja marina. Tena faly be a mahita anse. Ka ina vaovao ry a? Elaela zany a. Ka tsy vaovao be very se zay ela tsy nahitako anse zany. Taise ary nahoana no tsy mianatra? Miasa ary Benja. Miasa? Miasa ahoana? Ka zao lesy tsy araky ny rery ny famelomananay Tilda. Dia tsy maintsy manampy azy a. Dia ahoana ry se? Tena isan'ny kitana mamiraka ao amin'ny fakulté médecine mihitsy anese. Na idada aza nge tena vakovava amin'ny fahaizany se. Dia ahoana? Atao ahoana e? Tsy afa manoatra ry se a. Tsy ao intsony manko dada. Iarena, iresaka amin'ny dada. Ndao misy azo natao am'se sa ahoana? Mety zaka ka. Manana diplôma betsaka mantsy se. Tsy ho avelantsika ao fotsiny ireo e. Sady dada mahalala olona. Misaotra ry se. Saingy izao ry se. Fa ahoana ry se? Vola zao no ilaiko. Ede angadiny se fa zanak'Andriamanitra se. Toadiny se ny fisin'Andriamanitra. Aiza ny finoany se? Tadidiko ireny fijoron'ny se vavilively ireny. Fampaherezana natao se. Ireo namantsika ireo ary nahery daholo mihitsy. Dia se indray ve no resitry miady ankehitriny? Tsy resy zany ary Benja. Avona ny sedra ny fisafotofoton'ny onjam-piainana. Matoky ary mbola hitoky amin'Andriamanitra foana. Eny ary. Mijoroa mandrakariva. Atao vitan'ireo mpiara-mianatra fa mahery se. Ary tena mahery. Andao an'se vetivety a. Io miandra io anaty fiara io boto. Mendalana ry se. Zao a. Vao misy vaovao dia tonga any aminareo any a. Eny ry se. Manofy a? Tia. Tena misy olona mikaboka maro ao tokotany ao. Olona mandrafitra seza na latabatra izany a. Fa dia tsy andrasana andro mazava ve izany? Ary nahoana koa moa no ao tokotaninay? Ary vao amin'iray ora sasany maraina ange izao e. Oka izy anao ny ataony any fa nitoro maso fo ny ho toizako ka. Maiky fo maraina koa. Sady somary mafimafy ny ady eo am-pivarotanao a.
mahaliana loatra ho ary benjany mba mahafatifaty anao miaraka amin'iny arena iarena iny a. Vahoana. Jereo ngery Fredy, Toky, Riery. Reny. Te namana aminao fa tsy asianao sira mihitsy. Iny arena iarena iny foana ny erahanao. Tsy mety amiko ny miaraka amin'ny zalahy. Ohatray. Tena zanako mpanana tsy mitsinjo ny hoaviny. Aizaka lany amin'ny revirevy isan'andro ny fiainany. Tsy mitsinjo ny apitso e. Toaka, sigara, loka, lalàna nda nindro zalany fotoana tokony anarany. Lany foana ny ekolazy isam-bolana vatsy. Fa ty arenanao mba ahoana ka? Bandy mahantra kely iny very benja tsy andoka amin'ny paosinao fotsiny. Tsy menatra koa ve ianao miaraka amin'ny zara fa mitafy. Tsy mahamenatra zany e. Iny lobaka sy pataloha manga sy mavomavo iny foana ny solosoloany eo. Ka maninanao nefa e? Tena mba mevera teny ianao marina mafy e. Tena mbola ifitoeran'ny rambony reny ianao a. Mamindra nge ho ny fahantrany e. Fa tena hitanao fa mahantra mihitsy angay reny e? Mahamenatra amin'ny mahitanao miosona sy mifangaro amin'olona tsy aninina toany areny e. Zay, raha mbola tianao ny araka amiko a, dia atsaharo ny fiarahanao amin'ny arena iny. Zany angamo ny lesona atovozon'ny tanora kristianina ao am-piangonanao. Isy? Ny didy faharoa ny men'Andriamanitra antsika olombelona anie dia ny hoe ho tiany namantsika tahaka ny tenantsika e. Te manino? Bodo a, mpitarika tanora ianao. Nahoana dia manenjika ny olo sy ny mahantra toy izany. Fa maninona anao iareny e. Dia ankalaina tahaka izany. Fidiny azy ary ve ny onkamboty e. Tsy any e. Tsy mila lela-motra ka. Ka tsy ny ampiasa ny fampaherezana azy ve no tokony ataonareo tanora e. Fa tsy ny andefy ny vo azy. Hainao tsara ny tenin'Andriamanitra voasoratra hoe inona indray? Motsy ny zaran'ny mofonao aninona va? Sy ny ampiatran'ny oro-manjenjena ary mba anafinao izay hitanao mitanjaka. Dia ahoana ny toena roboto? Mandiny teny ianao e. Aza dia be moraly eo ianao e. Tsy za mihitsy natorinao amin'izany. Fa iza indray? Namanao no miseho amin'ilay nefa efa midoboka ao anaty fota mandrevo mifahatrana. Aiza kosa e. Benja, teneny mafy ny namanao iny tsy kitikitika ataoko ininy. Marikoriko. Na dia ny tanany maloto sy ny dara-tsavony iny aza. Maninona anao? Teneny namanao tsy adaladala ty amiko e. Fa mba mahay mipetraka tsara. Tsy nitahaka azy mihitsy ny apraika. Eny ary ataoko tonga any amin'ny afatra ao e. Aza matahotra ianao. Farany aloha e. Inona? Mampalahelo le anarana hoe arena. Tsy tokony mihitsy ny salotra n'izany anaran'izany. Fa iza indray? Tokony hoe raha mafiady mendrika azy e. Sao dia mahafantatra kosa e. Mba marina moa e. Amby dia mampime anao boto. Tsy nahavita namonjy fotoam-bavaka tsony fa ngamba tsy manandakitra. Tsy afaka mivory tany amin'ny tanora kristianina tsony fa tsy misy adidy vita tao anaty karatra. Se benja mampimeme be. Raha mbola miaraka amin'iny ianao a dia misarakintsika. Zay lasa. Raha misy tsy fitiavanao any arena dia anao rery izany fa raha zaho aloha tsy ho voasakanao tsy hiaraka aminy ary afaka tsy miaraka amiko koa ianao e. Ohatray. Fa tsy miady ampesoka anie ny toetranao izany robody e. Dia ny tsara ny toetranao na mitoetra amin'ny finoana ianao na tsy mitoetra. Izao toetra ny tenanao. Manana ny ampy ny fianakavianao. Mampiteny moana ny arenanareo. Fa aza entina mingavingana ny avy e. Ianao ry benja mampime iny ka arovana mafy ery. Raha ny fanasina amin'ny tonga matsatso roboto. Inona indray ary no asira azy? Mijoro fahazavana eo anivon'ny mpianakavy ny finoana ve ianao? Nahoana ny jiro napetraka ao any ambany vata famarana e? Ndao ianao mandeha roboto ary tandremy fa malama ny tany a. Andeha koa e.
Iarena misy vaovao lehibe ho lazaiko an'se. Zany very se Endry lazao e nahita asa ho an'se dada. zany very se Chef de service. ay kosa tena faly be ary benja marina indrindra hoe raha tanteraka zany Fantatry day tale fa fahoana ary se be mpitady ilay toerana ka ahoana zay zao e. Misy tamby kely tsy maintsy aloha kolokolo kely le izy ka asa raha ahita vola atao zany se. Efa mba nitady hevitra hanampiana an'se any aho fa tsy nahita mihitsy. zany ve Endry se. tena te hanana an'izany asa zany ary se fa aleo aloha hitady hevitra azoko vola e Atao izay hevitra ry Arena. Tena famonjena ho an'se io asa io. Zay fa lasa eny ary tena tsy afaka namonjy volavo ny dadato sahirana amin'ny fikarakarana ny mariazy ny hihaja zanany izy raha pitso nefa sisa ny fotoana nateran'ilay vola dia ho avokoa ve hiasy io e aiza nefa no ahitako vola Andriamanitro avonjeo ampio re Andriamanitro enao rery no afaka avonjy ary maninona ary raha manatona ny dadany body hoe tena olon'Andriamanitra koa manko izy iny betsaka ireo olona sahirana ny vonjeny tena antra olona izy iny betsaka ny nahazo fahafahampo taminy tena ho any aminy arangaha zao dia izao mihitsy any dia ho any fa tsy andrelantsony iza mandrosoa e manahoana tompoko za ihany tsy arena zanako bako ve raha izy indrindra tompoko fa ahoana mandrosoa aloha dia mipetrapetra misaotra tompoko misy itidiavany langa sa eny tompoko tonga aty aminao mba saky hitady vonjikely hitady vonjikely misy vola izay manko ilaiko maika ka dia tsy nisalasala nanatona anao raha ny vola aloha dia misy na ohatrinona tetiavany lahy ary tsy dia mampanina koa narovinana ny ateran'ny lahy azy aty amiko fa mba atery fotsiny fa iarena ahoana izay tompoko vao mahita ny lahy le tsy dia mahatsiaro ny 30 taona lasa mba toy ny lolo raha isendra rozy tsara tareman'ny-pofona le tsy tamin'izany tena tiako le tsika ary saika nahalasa dala mihitsy izany ve ange loza fa nitsilo mindranondrano natsindro ny foko le tsy olona ve izany ny lasainao izany tompoko sa tompoko mba fantatra lahy moa izany rozy manimpofona nandratra ny foko izany tsy fantatro tompoko ibako le tsy bako reny lahy tena tiako izy ary tena tiako saingy avonavona ny nasetry ny fitiavako izany ve tompoko iny zato angamba no nitalao fitiavana taminy fa esy teny ny valiny izany mba valim-pitiana setry ny fitiavako lesy
to tsy mahampino ahy ty zavatra lasainao tompoko. Tena tsy mino an'izany a. Tsy nahavita nanao an'izany kosa neny e. Na ray grama aza hono le tsy misy a. Tena nizaly ary arena ary tsorika amin'ny lafa tsy maty atao boky ny fitiavana amin'ny bako. Tsy maintsy nanambady aho satria nila taranaka. Izy raha teo moa nandahatra amin'ny farany. Tena mivadibadika ny tany a. Marina tsy ankehitriny ty alahy tonga mila vonjy aty amiko. Hory arena tsy misy vola ampindramiko an'lahy zany aty ka na dia ny ariary aza dia afoizo tanteraka letsy e. Aka namozako ny fitiavam-bako reny lahy. Tsy naposiko. Nefa na izany aza ialahy moa no nalianahy. Ty le tsy misy vola misy roanjato ty andehanany labiosy na ividianany lahy sigara. Misaotra tompoko. Oka amin'izao velomy ianao. Ty lesa raha izao a. Iarena Iarena ary tsy hitandray ialahy. Tena tsy anjara kory ny asiny fa hoany tsy nahita vola mihitsy ka tokony mba nandalo tanatrany ihany angesy ihany laza n'izany. Dada manko ny laza fa azo ifanamboarana ihany hono le vola lozany sery arena. Zao tsy tafiditra indray se asan'olona le toerana. Tsy manino zany se fa misy zavatra mampalahelo azy ery se. Zany se manino ny body no makala toy. Sao vary moa se zany nanaovany azy ary. Za jerena ry arena tsy body mihitsy no ampisaraka atsika. Tsy ny sary adala tamin'izany a. Ahoana ka no raisiko toy mianabavy azy izy. Eto ambavaka izy rysia fa zarahana elona dia kely akory azy. Ena rysia. Dia inona indray zao no ataoko an'se mba eto ambavaka koa ary sery benja mba ho tafita amin'izay anjara tandrify endry se fa miala tsiny raha andao an'seo mbola isy dia leko manko. Eny ary mandra-piona. Ena ry se zay indray le mikapokapoka marotosy manatsofa hazo ary tena ao ambaravarana mihitsy nge izy zany e. Tena tsekena tsony kosa zao e. Tsy maintsy farana nyzao akasiparana ataony olona eo tantokotanina izao. Sady amin'izay amin'ray ora sasany maraina foana. Tandremo lesy aza mora eto-po aloha. Aleo aloha dinihana tsara izay atao. Asa amin'ny alina izy ty. Andriamanitro, mety izy ianao hamonjy ahy. Mahita ny miafina, fantatrao ny tian'izao olo izao atao. Ampio ary Jesosy Kristy io. Mila mifanatrika amin'izao olo izao aho. Tsy mahefa ninina raha misaraka aminao.
hialika eo ambany elatra ao ary tompo ty. Tsy anakery, tsy anapahefana amiko ny asan'ny Satana sy ny miaramilany. Androso eo anoloako ianao, andravon'izay mikitotoana ary anorotoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny hidi vy. Tsy hatahotra ny loza fa ianao no amiko. Ianao no efa niteny fa omenao any rakitra miafinao amin'ny maizina sy ny arenana finao amin'ny manginginy. Amin'ny anaranao nanaovako izany vavaka izany. Amen. Tsy ary toa tsisy olona akory. Dia aiza koa izay marito sy tsofana ampiasaina teo? Aleo hoe tsy lovona tsara ny manodidina so miafinafina any. Iny ary misy aloka. Ohatra lasa niditra ao amin'ny trano efa fiasany dada ao izy teo. Aleo tratrarinao. Sady trano kely manko io no. Ohatra toa misy vata. Toa misy vata kely eo ambony latabatra io. Inona ary ny dikany eo? Vina no makato nefa tsy misy ninina apetraka isineny ato. Afa-tsy reto seza roa reto dia hito latabatra io. Fa Andriamanitro, so dia ary dia ty zany vata kely midy zany. Andraso tena ty mihitsy angamba. Misy zavatra atao anatiny. Ary somary mahazo lanjy izy zany Aleo entiko any an-trano dia ano jerenay sineny. Za aloha tsy mba maheno ninina izany anaka amin'ny alina dia ho topoko lava anaka no mandrafitra ao tokotany amin'izany eninao izany. Ary ianao mihitsy ny tiany ahita an'ilay vata kely ka. Inona moa fa efa eo am-pelatananao izy io dia voay. Fa misy volana angoniny atiny ela be ao anatiny io. Andraso ary voaiko reto vola ary neny. Eno tena be dia be. Raha hiavitra isika. Misy ampiasaina amin'ny zavatra ilayntsika reto. Eno Zao aloavy aloha ny saram-pianaran'izy da sy ny jirama. Dia ho hita eo izay ampiasaintsika amin'ny manaraka. Zao hoe ampirimy tsara any aminao aloha io vata kely io fa ianao mihitsy ny tiany hitahiry azy io. Fa andeha tsotsotra fa vizana loatra. Fa raha misy ilanao dia ao anefitranoko ihany mihaino hirahira Dana aloha ampirimy tsara io. Mitovy ihany sika mianaka raha izany ko za koa mba hitazatazana eo an-davarangana. Manolo tena ho anao fanandre ny fesiansona. Ary tena tsara zany hira zany Manolo tena ho anao. Ohatray Andriamanitro mifona tena isan'ny zanakadala nandeha ny liba tamin'ny fiainana tsy mba natsiaro anao akory. Nirendreny nandany fahatanorako amin'ny fiainana tany, nirendrarendra ny sotontolo izao.
mifona Andriamanitra, mifona tsy mba nahinan'olo tena ho anao Andriamanitra. Ivoatiako aminao ary ankehitriny, fa ny andro sisa iainako eto an-tany dia hoentiko hanomponanao. Eny, tsy hanaika raha tsy tonga any amin'ny faratampon'ny fiainan-danitra. Hanompo anao ary Jesosy Kristy ho tena mpanomponao voazatoetra ho any amin'ny ingam-pitandrina, hangataka toro-hevitra amin'izay tokony atao amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Voady ry Benja. Iza ry zany? Mody mahazo mandroso ve? Oto ely izy zany Ela mihitsiko. Mandroso asa koa izay nahazo antsika rehetra, fa samy miparitadritaka avokoa ka inona amin'ny vaovao ry Bota? Tena misy tokoa. Raha ahoana? Andeha ry Benja. Eo aza. Tsy misy tia atsony eto amintsika. Aza voatsara aloha izay tianao ambary, fa tena tsy azoko mihitsy nge tsy misy tianao ahoana moa? Ny tenako foana manao izay mety, fa ny olona sasany tsy mahita an'izany akory. Mba fantatrao moa ry Bota fa misy Andriamanitra, faly izy mahita ny asa tsara vitanao tetỳ an-tany. Ny anjelin'ny lanitra miompy fa misy amin'ny Bota ny asan'ny fanamasin'Andriamanitra, manao sy mikely aina hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Sy izay vita dia vita, tsy misy anenenako, tsy tsanona etsony dia hipitrapitra ireo tanora voatarika ao. Ianao anery Bota ka fanaka voafidy tao anatin'ny maro fantatrao ny fitombon'ireo olona resy lahatra tamin'ny fijoroanao. Joro ianao fahazavana, makasitraka anao ny mpino, indrindra moa fa Jesosy Kristy tompontsika. Tsy lan'olo manga Andriamanitra raha lasa misy foana nisy olo ny toerako eo. Zay aloha fa lasa ry Benja, tsy tatiko ny tsy hahita ny tavanao farana. Veloma ry Benja. Boto, andehanao raha tsy azo tazomina. Na izany aza, na iza tany alehanao dia tadio fa fanasin'ny tany ianao. Efa najoron'Andriamanitra ho fahazavan'izao tontolo izao, dia aoka hirehatra foana ao anatinao ilay afin'ny fanahy masiny. Zay ry Benja, veloma ianao, misy ho eritreretana izany. Eny ary. Benja, ahoana ki? Fanontaniana farany, nakaiza ho ahy areny. Ataonao inona areny? Raha hitanao izy indray androany dia eto amin'ny fifonako. Fa nataonao inona izy? Mifona hono hoe Bota amin'ny raha tsy nataony ianao hoe. Zay engafiko ianao azadino zay hoa. Zay veloma Benja. Iarena angery Bota ka tsy hitako tsony koa ry bako sy ny zandriny mianadakoa aza lasa mifindra trano. Dia tsy mifankahita tsony izay ro lahy. Eny mino aloha fa ampiona-nareo ro lahy ny Andriamantsika indray androany. Zay ry Benja, azadino ny afatro. Eny re. Velomany amin'ny ariana any. Veloma. Ka rovina ianao izany anaka ny tapa-kevitry ny andeha? Misy taratasy kely karakaraiko izay ry dada. Miandro ny valiny io vao mandeha. Tsy izany fa misy an'ity fanasany ity manko tonga eto amintsika. Manasantsika mianaka ity. Aiza hoe?
Anatrika ny fanamasinana mariazy amin'ny benja sy anitra. Fantatro ohatry ny elana ery dada fa tsy tia benjy no toetra ratsy koa. Mahery zanaka fa zakivikivy zany a. Tsy benja zany no anjara voatendrin'Andriamanitra ho anaoko. Tiako iziny ny ery dada Fantatro ka. Ary mba naniry mafia ny vady andefo mandrina. Kanjo indrisy tsy tia mibenja. Mbola ho avy ny anjaranao anaka. Ary ho faly ianao raha ho tonga zany. Efa napetraka teo ampelantan'Andriamanitra ny ho avy sy ny fiainako manontolo ry dada. Izay indrindra mantsy. Ho avy anatrika mariazy amin'ny benja sy anitra. Tsika. Ka andao ary etsentsika fa efa tapa-bolana sisa dia giady ny ho andro malaza io. Andao ary. Ary hoay se zany benja. Hoay, misy ejeno samarina. Tsy tazako ianao fa azafady. Mandrosotra atao anaty fiara. Afaka hiresaka amin'ny vetivety vesa. Tsy atao anaty fiara fa any an-trano. Tsy maninona ka, tsy maninona mihitsy fa andao sika ho any. Andao ary. Tia mofo ry benja. Hosotrotsika sy hoantsika amin'ny anaran'i Kristy reto. Ay. Fa sady mihinana aloha tsika no resaka. Eny ary. Eto ary ny teninao tompoko. Be asa loatra ry benja atao izay. Misy zavatra maro tsy fantatro sy izay tiako ampahafantarina sy izay. Fa inona izany tompoko? Mandrasa kely aloha zao ibodo ry ibodo zanako zany. Manino ny bodo? Ela loatra ny tiany sy ny zanako iny. Naniry mafy mba ho vadiny sy izy kanjo hianatra ny safidiny fony sy. Niezaka nampionona ny fony ny zanako. Vitany ihany nanatrika amin'ny fanamasinana amin'ny mariaziny sy fa tena loza ry dia izao Inona izay? Saika tapaka lalan-dranga iny sy ny zanako raha nahita ny Arena. Arena? Pastera Arena? Lalana sy fahamarinan'Andriamanitra tompoko. Tapoka ny fiodin'ny tantara. Efa vita ny fianarana. Natokana ho mpitandro ny Arena. Voany eo izay roalahy. Taiza ry no nahitany vola ny homana ny mpitandrina? Vao tsy tafiditra tamin'ilay asany karakarainy dada ho azy izy dia tsy tonga tany amiko intsony. Ary rehefa nitady azy dia olon-kafa ny lasa mipetraka tao amin'ilay trano nipetrahany taloha. Fa tsy hoe nianatra ho mpitsabo ve akory Arena ry benja? Tsy izay ka. Tsy afaka nanohy ny fianarany intsony izy vao maty ny rainy. Izany Nisy asa nataony ihany tao amin'ny dadatoanay. Fa hitako fiaino alahelo lava ny fony. Hitako fa tsara ho any Arena ny manana asa tsara hafa. Dia izany no nangatahako tamin'ny dada mba hitady asa ho any Arena. Fa tsy anjara koa io satria nila vola ilay asa. Hatreo aloha mbola fantatro tsara satria tonga nitady vola tany amiko tany izy indray andro fa lasa latsalatsa sy esiteny izay mba valony nomeko azy ary Nahoana kosa. ratsy loatra ny nataoko any Arena ry benja. Nefa angely volany tediaviny kanisy. Andray? Ary indrisy fa langy fotsiny tamin'ny loteriny efa tsy nahazoko ninonninona koa. Ahitany aminao izy izany no nitady vola
Sody mba izay ary ny nampitsoaka azy ny ala teto ry se. Asa aloha dia ho izany tokoa vare Asa se? fa hono re raha tsy mahadiso hoe saika tapaka lalan-draha ahoana koa ibody raha nahita ny pasikera rena nanamasina amin'ny mariaziko. Tsy tarery benja fa mahagaga toy ny fon'olombelona. Fa ahoana re? Rehefa diniany zanako tsara ny tenany ary nanontany teny izy dia tsy fahakalana ny tao anatiny fa fitiavana ny arenako. Ahoana tsara hoe? Aza dia mbola maika aloha se. Liana be mihaino anao. Andraso rery benja fa hanampy ny sakafontsika aloha. Misy sakafo masaka nandrahoako izay eo mantsy. Ndeha ary eo aloha se fa haka an'izay vetivety eny ary. Reto ary mahazotomana se fa iny kise androany ary tsy avelako isaraka amiko mihitsy sa ahoana? Enao koa dia misahirana. Ny koa angetsy aho Aikoza? Manginy rery ao an-trano ao dia izany no antony mba mivoahako ny trano Fa iverenako le resantsika mianaka teo ry benja. Eny ary Na alahelo any arenana ibody izany rehefa nahita azy ny kimosomosy. Kosa Lasa very-hevitra lava, lasa tsy nahavatena tsony. Le arena fatany taloha io na babony fony lasa lehilahy mivary lavo. Tsy izany kosa angambe. Fa ahoana se? Miasa mivary keny izy dia somary feno loton-drà ny akanjony. Tsy nianatra tsony ange arena fa niasa tsy maintsy nanampy andreniny amin'ny fivelomana. Benja, Ahoana izay? Te hanavao ny fiainako ary sia. Tena mety mihitsy izany Mba eto am-bavaka aloha ialako amin'ny avonavim-panahiko ka te hiova olombanina ary se ry benja. Misy etapo tsy haiko refesin'izay ato anatiko ato. Manam-bola mipetra-potsiny any amin'ny banky tiako hanaovana asa soa amin'ny mpiarabelona amiko eo ry benja. Indray miteranao atompoko amin'izany finiavana anao asa soa izany nahazo kapoka mafy tamin'ny tompontsika ary benja. Maty noho ny aretina tsy fanta-beviana ny vadiko. Tsy fanta-beviana ahoana moa izany? Maty tapoka tsy naharary tsy naharika-oditra. Menatra ny tenako ary benja nahavitanao nanao ratsy teto an-tany. Maty vady. Nandao any zanaka vavy tokana. Fa lasa aiza tokoa ary moa body? Angamo tsy fantatry sery benja. Lasa niditra ao amin'ny fikambanana iray iny body. Fikambanana ino izany? Zany mamire izany. Zany mamire izany ny safidiany hanolora-tena ho an'Andriamanitra. Izany ve tsy masera? Azo an'izay tsara. Manarary ato sisa ry benja. Lozan'ny lalao sy bodo. Nahoana no irery ianao adinao fa ao Andriamanitra? Ny olona mety mandao tompoko fa Andriamanitra tsy mandao. Marina tokoa izany ry benja. Ndao hiara ifampitatana ry benja. Raiso ny tanako dia ndao hiaraka hanovo fiainam-baovao amin'ny tompontsika ka. Ndeha ary Benja. Ahoana izay? Tsy bako ve sy tia mifanenina amintsika ity tokoa. Izy ity mba ho atonony Bako? Wai, to James, wai to Benja.
Akory zato ianao ry bako? Zao salama tsara zao ka. Tsy mba noheverika intsony mihitsy ny ao aminao ry James. Misy Andriamanitra mpandahatra amin'ny fiainantsika ry bako a. Izay tokoa. Ary lalana avy aminy izao fiainantsika izao. Anga moa mba nisian'Andriamanitra ihany ianao io? Efa niova re ary bako a. Zany? Ny andro izay iainako eto an-tany ve dia aleo re apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra. Zany ve? Tena mahagaga mihitsy zany. Lehilahy miavonavy sy mpanao tsinotsinon'olona no nahafantaran'ny olona taloha fa olom-baovao no ahitana ankehitriny. Tsy mino mihitsy a. Ianareo mpanan-karena tony mantsy manao an'Andriamanitra ho tsy misy miavonavon-kevitra dia mirehareha amin'ny vola sy harena. Taloha izany ry bako a. Ankehitriny Jesosy Kristy ny tompoko sy Andriamanitra. Marina izany ry bako. Lehilahy matahotra an'Andriamanitra no manoloana anao vao. Tsara kosa izany ka. Fantatra ke ry bako fa izany toetra ratsika izany no tsy nitiavanao ahy. Andriamanitra fitiavana ry izy ireo. Mahaiza mifamela heloka ary akambany iray ao amin'ny tentana sy nareo e. Tre? Ahoana izany ry James? Mino ve bako fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra? Zaho aloha dia mino an'izany e. Izany natao hoe tefinjanahary izao ry izy roa. Ndao raisy ny tanany bako ry Mesy James e. Dia ndao sika hiaraka hifampitantana ao amin'ny tompo. Amen. Tefinjanahary.